Anio dia ny Romana toko faha 1:20 manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 indray no jerentsika. Romana toko faha 1:20 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zao zava-miafin'izao rahalahy, fa ndrao mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo. Fa misy fahamafisam-po manjon'ny Israely sasany mandrapiditry ny jentilisa rehetra. Amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hiainga avy anjona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsi-panahin'i Jakoba izy. Izany ny fanekeko aminy rehefa manaisotra ny fahotany aho. Araka ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa araka ny fifidianana kosa dia malaly izy noho ny amin'ny razana. Satria ny fanomezana ny fahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy azo ovana, fa tahaka anareo fahiny izay tsy nankatao an'Andriamanitra, nefa ankehitriny dia ny tsy fanekeny no nahazahoanareo famindrapo, dia toy izany koa ankehitriny tsy nankatao ireny mba hahazahoany famindrapo ankehitriny noho ny famindrapo azonareo, fa nanidy azy rehetra tao amin'ny tsy fankataovan'Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Endre ny alalin'ny arena sy ny fahendren'Andriamanitra ary fahalalany. Tsy hita lany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany. Fa iza no nahalala ny sain'ny tompo, iza no mpanolotsaina azy, iza no nanome azy aloha mba hamaliana azy indray, fa avy aminy sy amin'ny lalany ary ho azy ny zavatra rehetra. Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Raha anisan'ny tena hoe fiderana tsara tiany kristianina sy hain'ny kristianina ity 3:30, indrindra fa ny 4:30 ity dia ny eo ambony kosa ny 5:20 sy 5:20 dia tena anisan'ny andinin-tsoratra masina sarotra tao anaty baiboly. Sarotra tena iaraha-manaiky fa sarotra. Ary rehefa sarotra izy dia be dia be ny fomba famakian'ny olona azy satria tsy hita hoe inona ny tena hevitra izy ity na inona ny tena hevitra izy ity. Ka mety efa nahare ianao raha tena nikaroka ianao dia mety efa nahare famakiana hafa ankoatran'ity ambarako ity ianao, fa ity aloha zany no maharesy lahatra sy hitako hoe mitombina manaraka amin'ny fomba famakiako baiboly dia asakasaka ao fa afaka mijery fomba famakiana hafa ihany koa nefa na izany azy. Dia ho jerentsika tsikelikely ary ny 5:20 sy 5:20 satria io no tena sarotra indrindra. Ny tapany voalohany any amin'ny 5:20 aloha dia izao ny ambarany hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zao zava-miafina izao rahalahy, fa ndreo mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo. Eto no tiako hisarihana ny sainao dia ilay teny hoe zava-miafina na hoe mistery. Resaka mistery zany Paoly ny dikany hoe mistery dia zavatra tsy nambara taloha, fa amin'ny fotoanan'ny Paoly aty amin'ny testamenta vaovao no zay vao tena fantatra mazava izy izany. Zay ny mistery ary any amin'ny faran'ny toko faha 9, satria zay mihitsy ny ivon'ity bokin'ny Romana ity dia mamerina amin'ny resaka ny mistery io Paoly Romana toko faha 9:20 manomboka amin'ny 5:20 sy ka hatramin'ny 7:20 ihany koa dia vakiantsika izay. Ary ho an'izay mahay mampahery ianareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagolo. Hitanareo verina zany io ilay teny hoe mistery na ilay hoe zava-miafina. Araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatry ny fony fahagolo, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endry anie ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Eto izy zany manambara an'ilay izy hoe inona io zava-miafina voafina hatry ny fahagolo io, inona io le aseho amin'izao fotoana izao, efa hita kely ihany izy tamin'ny fotoanan'ny mpaminany, fa sarotra ny namaky azy tamin'izany no ilay fivoaran'ny fanambarana. Fa
zao izy nampahafantarina inona le izy lay filazantsara n' Jesosy Kristy, lay fitoriana n' Jesosy Kristy, io le zava-miafina atry ny fahagola fa ambara zao de tapany faharoa amin'ny andiny fahinina amby 20 de miteny izy hoe ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra tonga ny fanekena ny finona. Ny zava-miafina zany de zao hoe aikay le filazantsara n' Jesosy Kristy dia tsy natokana ho an'ny jiosy irery ihany fa nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra atonga ny fanekena ny finona, atonga ny olona isan-karazany amin'ny firenena rehetra sy ny fiteny sy ny samihafa fiteny sy ny fokom-pirenena rehetra de am'ireny firenena rehetra ireny de isy olona zay andray ny filazantsara, anaiky ny finoana, ino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Izay le zava-miafina, lay filazantsara ho an'ny firenena rehetra, tsy ny olona rehetra zato isan-jato eo amin'ny firenena fa ny firenena zato isan-jato de am'ireo misy olom-bofidy avokoa. Zay le filazantsara. Ny Efesianina 4:7 ka hatramin'ny 9 ihany koa dia miteny an'izay zava-miafina zay ihany koa Paoly fa fanambarana ny nampahafantarana any zava-miafina, hitanareo verina le mistery fa fanambarana ny nampahafantarana any zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Arak'izany raha mamaky ianareo de ho takatrareo ny fahafantarako ny zava-miafina momba ny Kristy. Le zava-miafina zany dia momba ny Kristy, filazantsara ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa. Izany de tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany de niatongava ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Izay zany le zava-miafina. Tsy tiako tsy ho fantatrareo zao zava-miafina zao ry rahalahy ozy izy Paoly mantseny reto Romana nanoratany reto zay jentilisa fiaviana izy ireo fa zao ny zava-miafina ozy izy de niatonga ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Zany hoe tsy natokana ho an'ny jiosy irery zany ny filazantsara, ny famonjena, ny mahavahoaka an'Andriamanitra fa ho an'ny jiosy sy ny jentilisa zay efa fantatra Andriamanitra mialoha, zay efa nifidiny hatry ny 10 mbola tsy ary zao tontolo zao, saingy tsy fantatra zany tany amin'ny testamenta taloha fa aty amin'ny testamenta vaovao zany amin'ny filazantsara n' Jesosy Kristy zay vao fantatra hoe aikay tsy ny jiosy ihany ny fidin'Andriamanitra fa ny fidy jentilisa ihany koa izy. Zay zany le tiany Paoly ampahafantariny eto amin'ny tapany voalohany. De ny tapany faharoa amin'io Romana 1:5 de mafisiny tsara zay hoe misy fahamafisam-po manjon'ny Israely sasany mandrapiditry ny jentilisa rehetra. Io le voalaza hoe tsy ilay Israely, firenena Israely ray manontolo zany no vonjena sy vahoaka an'Andriamanitra akory fa ny sasany amin'izy ireo, le sasany eto zany de ny akamaroan'izy ireo no ho resahany Paoly, reo no mafo mandrapiditry ny jentilisa rehetra. Inona le dika le hoe mandrapiditry ny jentilisa rehetra? Io aloha le dirantsika ny dika zany de zao hoe tsy miresaka zavatra ho avy Paoly akory eto na miresaka fahatamperana hoe amin'ny zavatra ho avy ihany aoriana any dia ho tapitra ny fahamafisam-po manjiriny Israely ka rehefa tonga ny any amin'ny grande tribulation any amin'ny arivo-taona any dia le ao anatin'le 7 taona zany dia ho converti daholo ny Israely rehetra. Tsy zany ny ambaran'ny Baiboly, tsy miresaka arivo-taona mihitsy Paoly eto fa miresaka ny zavatra misy aty amin'ny testamenta vaovao ray manontolo nanomboka tamin'ny andro mandrak'ankehitriny ary mandrakiverin'ny tompo. Le hoe mandrapa de tsy hoe tapitra akory le izy rehefa tonga zay ohatra anankiray ny fomba fitenin'ny jiosy Salamy 10:1.
zao no lazay ny tompo tamin'ny tompoko, mipetraha eo akavanako ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Io zany le na ataontsika amin'ny teny hoe mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Ny dikan'izany ve zany rehefa lasa fitoeran-tongotry ny tompo Jesosy Kristy ny fahavalony de tsy mila mipetraka eo akavanan'Andriamanitra tsony izy. Nefa hitantsika any amin'ny apokalipsy fa eo akavanan'Andriamanitra foana izy, tsy miova zany zay, fa misy zavatra teneny hoe ho avy ny fotoana hipetrahan'ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Fa natonga ary zay de mipetraka eo akavanako ihany ianao, resaky ny ray sy ny zanaka io. Zay zany le izy tsy miresaka zavatra ho avy sy fahataperana izy zany, fa le Israely sasany eo araka le resantsika teo de ny akamaroan'ireo jiosy ao anatin'le firenena zany dia mafo. Efa hitantsika zay tamin'le resaka grefy omaly de vereno iny raha ohatra ka tsy mbola hitanao zay video zay. Le akamaroan'le Israely, le firenena Israely zany mafo. De mandra-piditry ny jentilisa rehetra, izandray zany reo jentilisa rehetra reo zany de le voafidy. Le voafidy amin'ny jentilisa hoe ho tafiditra daholo koa ireo jentilisa rehetra ireo. Fa tsy manala an'ilay fisapo mahazo an'le firenena zany, tsy miresaka famonjena firenena mihitsy i Paoly na ny baiboly. Tsy misy an'izany mihitsy ao anaty baiboly hoe isy firenena ray de voavonjy daholo ny olona rehetra ao, ny sisa ihany amin'ny Israely, fa ny fisapo de mahazo ny Israely. Fa isy fotoana rehefa miveriny Jesosy Kristy, rehefa feno zany nisan'ny jentilisa rehetra voafidy dia zay le olazaina, isy fotoana zany ho feno nisan'ny jentilisa rehetra voafidy. De mitohy amin'ny andininy fahaenina amby roapolo tsika manampy an'izay. Am'izay de ho vonjena avokoa ny Israely rehetra. Eto zany le teneny hoe rehefa feno nisan'ny jentilisa zany de manjavona ny sasany de misy le telo taona sy tapany grande tribulation de ho vonjena ny Israely rehetra. De tsy mahita an'izany, tsisy an'izany fa tena zavatra foronina fotsiny ao anatin'ity texte ty zany. Fa raha afaka nresantsika nanomboka tany amin'ny andininy voalohany amin'ny Romana 12 de tsy miova le izy hoe ny firenena Israely dia no amafisina ny fony, tsy ireo no vonjen'Andriamanitra fa lay olona tsirairay no fidiny, de reo fidinareo no antsoina hoe Israely rehetra. Rehefa miteny izy hoe amin'izany zany de hoe ao anatin'izay rehefa feno zany ny jentilisa, nisan'ny jentilisa nofidin'Andriamanitra, tsy le jentilisa 100 tary amin'ny andininy 15 de tokoa zany tsy Israely 100 amin'ny firenena Israely akory teneniny, fa raha lay voafidy izy ary amin'ny andininy 15 le jentilisa rehetra, de le Israely rehetra koa zany mazava ho azy de ireo zanaka Abrahama rehetra. Ireo zanaka Abrahama rehetra fa tsy lay firenena Israely akory. De iverenantsika kely le tany amin'ny 7 ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo de azahoantsika hoe izy reo zanaka Abrahama reo. I Abrahama le antsoina hoe rainy mpino. De izy reo 7 andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Kanefa tsy milaza fa foana ny tenin'Andriamanitra, satria tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Zay. Tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely ray zay. Tsy izay taranaky Abrahama de zanany avokoa roa zay, fa avy amin'ny Isaka ny antsoina ny taranaka ho anao. Zany hoe tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Zay ny fahatelo. Zany hoe tsy zanaky ny nofo, zany hoe tsy ireo zay nateraky ny ra ozy izy Jaona 1:17. Tsy ireo zay taranaky Israely hoe satria dada sy mamanao jiosy de lasa voavonjy tampoka ianao ao aorianan'ny tribulation. Tsy zay mihitsy, tsisy an'izany mihitsy ao anaty baiboly. Ny famonjena de amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ihany. Ary ny olombonjena de ny olona zay nofidina ihany. De efa hatrany amin'ny 9 izy zany ny teny. Fa ny eto zany ty lazaina hoe rehefa tafiditra avokoa ny jentilisa rehetra,
feno avokoa ny jetilisa rehetra. De am'izay fotoan'izay zany nitateraka ny famonjena n'ireo zanaky Abrahama rehetra, lay Israely le tena izy araka ny teny fikasana fa tsy le araky ny nofo. Izay le Israely resahany hovonjena avokoa ny Israely rehetra, tsy misy famonjenana firenena mihitsy ao anaty baiboly. Andininy toizantsika amin'ny andininy fafito amby roapolo izy hoe am'izany de hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka voasoratra hoe iainga avy any Ziona ny mpanafaka raha-piala ny ara-tsi-panahy amin'ny Jakoba izy. Izany ny fanekeko aminy rehefa manaisotra ny fahotany. De jereo ty manamafy le vaky tenintsika teo hoe tsisy resaka grande tribulation sy arivo-taona zany ao anatin'ity Romana toko fa 2:20 ty. Araka ny voasoratra hoe araka fanaon'ny Paoly zany de maka niny soratra masina foana izy tena anamarina ny famelabelaran-kevitra nataony tohan-kevitra ataony zany de maka andiny soratra masina foana izy. Isaia toko fa 7:20 no resahany eto. Inona ny resahany Isaia toko fa 7:20? Ny Isaia toko fa 7:20 rehefa mamaky an'io ianao mba tsy halava be azy de kamo ianao mamaky de tsy ho vakintsika izy fa tantaraiky fotsiny fa azonao vakiana izy rehefa manam-potoana ianao any aoriana be any. De zao miresaka ny fahotany Israely izy eto. Ary ny andininy fahavalo sy fafito ara de efa nraisin'ny Paoly tany amin'ny Romana toko fa-telo rehefa miresaka ny fahotany olombelona rehetra izy dia hoe tena mpanota daholo na ny lalakaleany na ny tongony monandatsadra sy ny rehetrarehetra. Salamy 5:20 io miresaka hoe tena mpanota Israely. Vokatry zay fahotany Israely zay ozy izy atao amin'ny salamy Isaia toko fa 7:20 de anitatra ny fanjakany eran-tany Andriamanitra. Zay anitatra ny fanjakany eran-tany tahaka ny voalazan'ity Romana toko fa 2:20 ty mihitsy. Nitatsika amin'izany fa ny rehefa maka ohatran'io zany ny teny apôstôly de tsy verset fotsiny raisy fa raisiny ao anatin'ny tontolo manodidina azy le izy hoe hitatra amin'ny eran-tany ny fanjakan'Andriamanitra. Am'izay fotoan'izay rehefa mihitatra eran-tany ny fanjakan'Andriamanitra de ampitsoaka ny fahavalo izy. Io le hoe iainga avy any Ziona ny mpanafaka. Tsoaka am'izay zany le mpanafaka zay nangeja n'lay tena le nanolotra ny fanjakan'Andriamanitra afa amin'ny firenena isan-karazany koa reo. Io zany tsy azony jiosy tam'izany no lay zava-miafina, no lay fivoaran'ny fanambarana de le veriny hoe anenjika an'le firenena, le fahavalon'le firenena. Kanefany tery aloha Isaia fa niteny hoe le fanjakan'Andriamanitra hita any amin'ny firenena rehetra. Dikan'izany am'ireo firenena rehetra manafika ireo de misy ao anaty fanjakana. Zay efa miresaka sady fiangonana izy amin'ny Isaia toko fa 7:20. Io ozy izy ny fampitsoahana ny fahavalo de amin'ny alalan'ny Kristy. Lay avy any Ziona zany amin'ny alalan'ny Kristy ny hitsoahan'ny fahavalo. De ny ataon'ny Kristy avy eo izy de anova ireo Israelin'Andriamanitra ampiala ny ara-tsi-panahin'i Jakoba ihany Israely. De lasa hiala ilay faharatsiana, le fahotany Israely le efa voalaza teny aloha zany dia hiala ireo noho ny ataon'ilay avy any Zona io na noho ny ataon'ny Kristy. De faharoa anao fanekena vaovao sady mandrakizay. Haitsika anie zany de efa niteny zany Jeremia. Ary naverin'i Jesosy Kristy zany fa izy no anao fanekena vaovao ho an'ny maro. Zany hoe ho an'ny karazan'olona rehetra zany ny fanekeny fa tsy ho an'ny jiosy fotsiny ihany. De zay fanekena vaovao zay de amin'ny famelana ny fahotany. Zay nataon'i Jesosy Kristy, tsy ny fahotan'ny jiosy ihany no navelan'i Jesosy Kristy fa fahotan'ny olona rehetra zay mino azy. Zay. De hitatsika zany fa manamafy an'ilay zavatra efa niresantsika hatramin'izay ny Isaia fa 7:20 zay tany sain'ny Paoly. Zay le izy. De miditra amin'ny andininy fahavalo amby roapolo sy fa 7:20 tsika hoe araka ny fahavalo, araka filazantsara de fahavalo izy noho ny aminareo, fa araka ny fifidianana kosa de malala izy noho ny amin'ny razana. Satria ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Eto zany de misy ny atao hoe izy de misy ny atao hoe izy.
mila mijery tsarotsika nyresahan'Paoly eto de Israely fa misy ny atao hoe Israely de misy ny atao hoe Israely de mila hay ny mamaky an'io zany a fa rehefa nanaraka hatrany amin'ny andininy voalohany tsika tonga treto a de tsy miova mihitsy ny zavatra amakitsika anazy de tahak'izao hoe ny firenena jiosy de manohitra ny mpino foana hatram'izay ohatrany nataon'ny Paoly zany fahavalo zany ny jiosy mankahala antsika raha ny filazantsara satria tsy mino ny filazantsara io lay firenena jiosy zay ny tapany voaloha hoe araka filazantsara de fahavalo ny firenena jiosy noho ny aminareo noho ny amintsika jentilisa zay tafiditra tao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra de tezitra ny jiosy de tsy manaiky an'izay izy zay zany a ny tapany voalohany de faharoa hoe fa araka ny fifidianana kosa de malala izy noho ny amin'ny razana izy indray le malala noho ny amin'ny razana de tsotra fotsiny hoe ao anatin'ny firenena io anefa ao anatin'ny firenena jiosy io ireo lay izy faharoa eto a de misy olom-boafidy ary reo olom-boafidy reo de tiatsika ary tiatsika ary akaiky atsika satria samy zanak'Andriamanitra no vonjen'Andriamanitra zay le hoe araka ny fifidianana kosa de malala ireo jiosy mesianika na jiosy kristianina reo satria nofidian'Andriamanitra io le fifidianana olom-boafidy ny resahantsika trany amin'ny andininy voalohany amin'ity Romana 8:10 ity ireo no tena taranaky Abrahama ireo no tena taranaky Abrahama zay le hoe noho ny amin'ny razana i Abrahama Isaka Jakoba zany lay razana de noho ny amin'ny Abrahama zany de malala ireo kristianina reo tiatsika reo ary tiatsika reo a noho ny amin'ny i Abrahama satria avany amin'ny jiosy ny famonjena zay tsy tokony ho adinoantsika mihitsy avany amin'ny jiosy ny famonjena de eto am'izay le andininy 720 zay tsara be tiako be mihitsy hoe satria ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra de tsy misy anenenana rehefa manome fahasoavana anao Andriamanitra rehefa miantso anao Andriamanitra de tsy manenina ny am'izany hoe jereo fa ratsy toetra ty na jereo fa ohatr'izao ny toetra ty kristiany ty na ohatr'izao de esoroky indray le izy tsia mipetraka foana ny fiantsoan'Andriamanitra mipetraka foana ny fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavana rehefa niantso anao ndrevandeha izy rehefa ao anatiny a ianao zay le lay resahan'ny Romana 9:7 sy 13 hoe satria zay fatany raha teo de nitendreny koa mba hitovy endrika am'izany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy ary zay notendreny koa de natsoiny ary zay natsoiny de no amarininy ary zay no amarininy dia nomeny voninahitra zany hoe lay fikasan'Andriamanitra talohany naharinan'izao tontolo zao de tsy maintsy tanteraka any amin'ny faran'izao tontolo zao zay le izy de jereo ina ny zavatra nitranga teo am'ireo lay jiosy reo tsika zany teo am'ireo le jiosy le nitapahana le firenena jiosy nitapahana de le ambikambiny le olom-boafidy sisa tavely teo tsika ny natao grefy afa am'jiosy ne tsika ny natao grefy noho ny famafisam-pony jiosy a no nampidirana atsika jentilisa ho lasa kristianina de tsy miverina am'izay fiantsoana zay Andriamanitra tsy miverina am'izay Andriamanitra fa tsy azo ovany zay ozy izy ny baiboly protestanta fantsiana fahenina efa nyteny zany tany amin'ny Genesis 5:10 fa hoe ho tahaka ny fasika ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra nisan'ny taranaky Abrahama de ho tahaka ny fasika sy tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra zany raha ny firenena jiosy ny jerena de kely izy zao fa rehefa mijery ny kristianina rehetra eran'izao tontolo zao tsika de ho hitantsika tokoa fa tahaka ny fasika sy tahaka ny kitana nisan'ny mpino manana an' Jesosy Kristy izay le zavatra tia lazainy eto hoe tsy misy anenenany mihitsy na de tsy mahatanteraka ny fanekeny aza ny jiosy a de Andriamanitra tsy miova amin'ny fiantsony fa ny olom-boafidiny hatry ny folo fahagolo talohany naharenan'izao tontolo zao de tsy maintsy voavonjy foana hatramin'ny farany zay ny andininy 13 sy 12 de mamintina ny hitantsika tao amin'ny Romana 9:12 ray manontolo hoe
fa tahaka anareo fahiny zay tsy nankatoan'Andriamanitra nefa ankehitriny de ny tsy fanekeny nazahoanareo famindrapo de toy izany koa ankehitriny tsy nankatoy ireny mba azahoan'ny famindrapo ankehitriny noho ny famindrapo azonareo fa nanidy azy rehetra tao amin'ny tsy fankatoavan'Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Verina ihany ny zavatra nyresantsika teo de tahaka izao hoe itsika koa nefa iny tsy nankatoan'Andriamanitra e, tsika anie jentilisa e, tsika anie nandan'Andriamanitra e, tsika anie tsy nirarahan'Andriamanitra e, kanefa nolay jiosy zay tsy nino de lasa natsofoka tao anaty grefitsika zay le hoe ny tsy fanekeny no nazahoantsika famindrapo de lasa zanak'Andriamanitra de lasa anisan'ny olom-boafidy tsika noho ireo jiosy zay tsy nety nino any Kristy. De ohatr'izay koa ankehitriny ozy izy de am'izao fotoan'izao indray a tsy nankatoy ndray jiosy mba azahoan'ny famindrapo ankehitriny noho ny famindrapo azonareo zany hoe nisy io le tenen'ny Paoly tamin'ny omaly hoe tsy nankatoy izy a de rehefa tafiditra ny jentilisa de mialina le jiosy a dia misy a sasany amin'izy ireny ihany koa voavonjy fa tsy hoe akory ny jiosy rehetra ny lavina. Paoly anisan'ny efa voavonjy de misy ihany koa ny olona nitorimy Paoly jiosy torimy Paoly na jiosy mandrakandroany a rehefa mahita ny jentilisa lasa vahoakan'Andriamanitra dia lasa nino ihany koa izay le hoe mba azahoan'ny famindrapo ankehitriny noho ny famindrapo azonareo de ny andily faharoa amby telopolo am'izay zany mamintina ny hitantsika rehetra tamin'izay hoe nanidy azy rehetra tao amin'ny tsy fankatoavana Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra zany hoe lay jiosy rehetra nidin'Andriamanitra tao amin'ny tsy fankatoavana satria efa tsy nety nankatoa de natolotra Andriamanitra am'izay le firenena jiosy mba hamindrany fo am'ilay Israely taranaky Abrahama rehetra zay misy jentilisa rehetra ary misy jiosy voafidy, jentilisa olom-boafidy, jiosy olom-boafidy, zay le izy rehetra ambarany eto. De io zany no manahirana anazy satria misy ny Israely de misy ny Israely, misy zany le Israely firenena zay tsy izy mihitsy iny fa inona mafisin'Andriamanitra amin'ny fony ary misy ny reo vahoaka Israely jiosy a zay novonjen'Andriamanitra noho ny fialonany a ray zay ary misy lay Israely n'Andriamanitra de reo taranaky Abrahama mpino zay a izy rehetra de zay tsika ny tonga amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo hoe rehefa mahita an'izay azonao am'izay zay famonjen'Andriamanitra ngezabe zay de tino mipololotra ny vavanao tsy hiteny anao hoe fa maninona kosa ny ohatr'izao fa maninona ny ohatr'izao ozy endre ny alalin'ny arena sy ny fahendren'Andriamanitra ary fahalalany tsy hitalany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany tena manao zay tiany atao izy satria Andriamanitra tsy refesy mandidy fa de lalina ny areny, lalina ny fahendreny, lalina ny fahalalany, tsy hitalany ny fitsarany, tsy azo fantarina ny lalany. Iza ny nalala ny sain'ny tompo, iza ny mpanolotsaina azy, tsisy mahafantatra. Zay ny tsy ahafahantsika mahafantatra hoe ianona ve anisan'ny olom-boafidy sa ianona anisan'ny olom-boafidy. Ny anjarantsika de mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy ankanava. Fa Andriamanitra no mifidy de zay fidiny a, zay ny voavonjy. Iza ny nanome an'izay aloha mba hamalina an'izay tsisy avy amintsika, tsy hoe tsika ny nanao zavatra, tsika ny vavaka bena, tsika ny nanome inona an'Andriamanitra no nahatonga namonjeny atsika, tsika ary zay tsinitsininy, grefy sauvage, grefy dia, grefy naniry ho azy tery amin'ny tsisy dikany tery no nalainy, zay le fitiavan'Andriamanitra, zay le Andriamanitra zany tsy refesy mandidy fa mahatsy refesy mandidy azy izy ny tia anao, engany mba ao anatiny ianao fa za aloha azo antoka hoe tena atao an'le tiaviny de zay ny mampidera anah hoe avy aminy ny zavatra rehetra e, amin'ny alala ny zavatra rehetra ro azy ny zavatra rehetra e, resaka famonjena ny tena resahany eto, mahavoavonjy ny jiosy zay mino, mahavoavonjy ny jentilisa zay mino avy amin'Andriamanitra zany, izy ny niavian'izany ary amin'ny alalan'Andriamanitra izy koa no manao an'izany ao amin'ny Jesosy Kristy ary izy ny mihazona azy ary ho azy zany izy no antony mba nomezantsika voninahitra ho azy a ny anton'izany. Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay fa lehibe le Andriamanitsika. Alleloia, amen. De hamaranantsika azy de ataontsika am'le famakinareo azy izy fa izy ny avian'izao rehetra zao ary izy no mihazona azy.
sady izy koa no antony. Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amen.